Eny anivy anjerimanontolo kosa dia notanterahina tamin'ity androany ity ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny oniversité vaovao Andriamatoa Panjaramanowelina ary koa moa ireo mpitantana ny sampam-pampiofanana fito eny anivy ny anjerimanontolo teny an-toerana Irotsirakoton iray ny Simamitra Samuely. Tamin'ny faha 1 ny volana Janoary 2024 no lany ho filohan'ny Oniversité Antananarivo Andriamatoa Panjaramanowelina. 220 isan-jato no isa azony tamin'izany izay vady farany betsaka indrindra ary sampam-pampiofanana 7 no nandany azy ho filohan'ny oniversité. Feno 2 volana izao no nandraisan'ny andraikitra mafy vaovao ny tenany ary androany kosa ny nametrahana azy eo amin'ny toerana mahampitantana ny oniversité azy amin'ny fomba ofisialy. Maro ny ezaka izay ho tanterana ho ny tenany amin'ny fitantanana ny oniversité ary ny tanjona dia ny ho fitaratra amin'ireo oniversité eto amin'ny faritry ny Oseana Indiana ny oniversité n'Antananarivo. Izay tratry ny heviny amin'ny fifanakaloza-kevitra voalaza teo sy ny fitantanana mangarahara sy ny ara-drano izay hitondra ny fampandrosoana. Ieza ihany koa hamany ny olana miaraka amin'ny ratsan-tanana ny ratsa-mangaika sy ny felan-tanana. Io moa zany dia napetraka mazava fa tsy maintsy ifampidinika amin'ny fametrahana ny komite mitandro ny fitaizam-panahy izay na hoe ny komite d'éthique io izay voatereka nametrahana an'ireo zoky ray aman-dreny efa nitantana ny oniversité sy ireo mpikirakira manan-talenta amin'ny lafin'ny filozofia indrindra matoky anao zay monsieur le ministre amin'izay sotranao mivaroteny efa nomenao. Anisan'ny andrasan'ireo mpianatra amin'ny filohan'ny oniversité vaovao indrindra ny isian'ny fanatsarana ny asa mba tsy hiverimberina intsony hoe izy ireo ny olana sy ny fitokonana eny an-toerana. Andrasana moa zany dia mba ny fanatsarana lafin'ny fampianarana sy ny tontolon'ny fampianarana ankapobeny ka anisan'izany ny fialana amin'ny fitokonana lavarenty aty amin'ny anjerimanontolo. Matoantsika manova zavatra dia manova makany amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ka izay zany no angatahanay hoe efa mirary zany ary manentana ary atao hoe mampatsiaha ny président vaovao sy ireo tompon'andraikitra miara-miasa aminy zany amin'ny asa izay hoatrehana eto fa ny fanatsarana zany no andrasanay mpianatra mba hatafita an'ity Madagasikara ity amin'ny sehatra ny fampianarana avoavo kokoa. Amin'izao fotoan'izao moa dia mpampianatra mpikarika miisa 750 professeur titulaire miisa 470 ary mpampianatra miisa 750 mpandraraha 770 ary mpianatra 504 alina no eny amin'ny anjerimanontolo. Ankoatra ny ezaka amin'ny famerenana ny asan'ny oniversité dia iroso amin'ny fampandehanana andrafitra LMD ihany koa ny filovavao ka isy arak'izany ny fampiofanana entina hitaritana ny lalana amin'izany rafitra LMD izany.